Elia miarahaba manokana ny tatamalaagaga ka elia koa miarahaba manokana ny Joa amin'izao fandaharana izao. Tsy hoe tapatapaka koa fa tena izany mihitsy ny somary mijanona kely. Voalohany indrindra aloha izany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zava-mandehanmanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena mihazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso miditra amin'izao fanjakana masina izao. Aina izao adahotsy rehetrarehetra amin'izao zandritrarehetra izany. Fotoana iarahantsika indray ny amin'ny teny ity misy kasika ny amin'ny hoe toe-draharaha maneran-tany. Fa misy inona eto amin'ity tany ity no hoe resahana ny toe-draharaha maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary izay teny tanterahana izay izao ampianarina antsika izao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahalala moa izany dia maiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa izany ilaza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana nampifandonana ny Israeliana sy ny Iraniana ity. Ohatra moa izany nareo izany tsy mahafantatra an'ilay espoir hoe mba misy mifandona reo, dia tena efa mifandona reo ary miandry valitakiny Israeliana moa izany ny Iraniana zao, satria Iraniana no mitifitra valam-pomanga na tena misy ilany zareo. Na tonga ny Iraniana mitifitra misy ilany zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanomezana Israeliana tao Liban. Dia mpitarika eo dia antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Ireo izany ny mpanohy tantarika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io Nasana Nasrallah zay. Zay izany ilay nivonon zareo dia tezitra be ny Iraniana ditra dia nitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsilovana Mossad moa tena niferony zareo tamin'izay. Dia ny piste de décollage sy atterrissage-njareo amin'ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane roapolo mahery F-35 sy F-16 ohatran'izay vao voahenoko farana tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa izany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izay izany ny sary misy azy raha amin'ny ankapobeny, ny sary mahita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Hoe maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako izany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay teny dadany Elia? Maheno ianareo aloha? Maheno tsara toko, maheno tsara toko.
zao ny teny dadany Elia tsy mivalavalava kely ny resakitsika fa taritiko atraty mihitsy nareo a dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zava-drehetra satria matetika dia tantarany zavatra izay zao tontolo izao ihany koa ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hitsy ny Josoa dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa io dada Yahva io dia Andriamanitra Abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy. Ny anarany a Yahva ao anatin'ny boky ny Sefertorany Jiosy ary io no naniraka ny Elia zao tonga aminareo zao io Yahva io. Izany koa naniraka ny Josoa ilay zanany malalany izay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny teny efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 dia rehefa niaraka tamin'ny Israelianina io hainao ny Israely io na Andriamanitra ny Israely a tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho an'ny zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna Mose. Zany ny fitsipika nomeny ho an'ny zareo mareko tsara ho an'ny Israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny komorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery ihany. Efa fampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky Israely foana io didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiray sy nambaniny dia tezitra dada Yahva dia ny foanany amin'izay ny didy folo sy lalàna Mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana tao intsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany. Iny ilay hitantsika rehetra ny boky ny Isiasy fa fino izy Isiasy 64 afaka mamaky teny daholo sy azy zany manaraka tsara Isiasy toko faefatra amby enimpolo 64 no izy ao hitantsika eto Isa 66 3 Isiasy 66 3 zafadinita fa tsika zany Isiasy 66 3 ny teto dada Yahva dia nilaza fa fanako ny fisorohana foanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy tsony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota daholo eky zanaky Israely dika zany ary io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka taminy amin'izay ny Israelianina satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatran'ny mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatran'ny mamolaka ny vozona nity ary izay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakoso ary izay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny fampetabetany dia tahaka izany kosa no hividianako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany teny eo fa tsisy ny hainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny. Israelianina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada Yahva io ny antso anareo efa tsy nirahina io io zany dia efa naporofona fa tena rava ny didy folo satria tsisy tsony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'eo an'Andriamanitra io ary ny vokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy tsony ny fanafaorotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada Yahva amin'ny Isiasy 59.2 Isiasy 59.2 izay vakitsika aminarany Josoa indro tanany Yahva tsy fa mahavonjy ary tsofa tsy ladalofana mpamary fa niloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be zany zany teny zany
fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada iava io ka raha ny foana dada iava zany le fisorohana nataony zanak'izy reny zay fanafahana ny fahotanany zareo de nivadika mpanota ny zanak'izy reny de tsy mihaino avyso andriamanitra io ary tsy mahalala ny andriamanitra abrahama itsony zanak'izy reny ary nanomboka teo na tonga ny anarana be deabe ny forona hoe alà ozy ny silamo jehova ozy ny protestanta iave ozy ny katolika romana iahova ozy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any ao ny mamorona iaho ny sasany ao mamorona iahoany sasany samy mamorona zay tiany forona daholo samy teny zay tiany tenenina daholo fa tesy daholo zany fa io le vokatry le hoe tesy dada iava de nisy hevitra nampisaraka de tsy nafantatra ny dada iava tsony zareo teo tsy nafahafantarany anazy de ny forona amizay ao reo karazan'andriamanitra hoe jehova iave alà ozany silamo teo ny foronan'io silamo o tatika tamin'ny taona eninjato talohany lany zero fa ny katolika antany amina ohatrany zero à cent ans any angambany namoron'ny zareo na tany amin'ny moins cent ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy mokany o teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'andriamanitra nampianatra an'le anarana hotery nampianarina le anarana zany raha tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny israely any zay na tonga an'le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny israely any ndrika loatsika izy ite zay ohatrany any amin'ny bokyny jauna any izy jauna vaventy izy jauna 17 angambany izy diso ie jauna 17-26 e vo teny nampahafantariny ny ahosoan'ny mpianatra ny anarany dada iaiava satria tsisy maitsony ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko piady mba ho any ny fitiavana zay nitiavanao ary sakoa ho any nampahafantariko azy ny anaranao ato nampahafantarina tsisy maitso de vo teny nampahafantarina araka ny tenyle mpamina mifarany hoe iahosoa zany hoe zany de mampahafantatra atsika hoe tena tanteraka ny teny tsy misy zanak'azy nanaikirana ny teny tsony fa tena petrapetraka daolona soratramasina ny jiosy araka ny teny andriamanitra abrahama zava-marina zany ary tena zava-misy ankitritra inona raha tsara miseho ny dikan'izay rehefa nandika an'io teny io ny israely any na ny didiny dada iava io zay na tokony ao any zareo de nitoerany de nidikay de tesy dada iava de foanany am'izay ny fisorohana de iny le nivonoany ahoso atao aminazy fijalina iny ny famonoany ahoso anazy teo aminazy fijalina izy zany a iny ny confirmation parava ny didy folo iny zany ny tena confirme tena potika am'izay ny didy folo sy lanina mose zay na tonga ny apôstôly laza ny efesiana 2:15 fa ny efesiana 2:15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io de tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu fanaporofona amitsika zany hoe tena sady valy teny omenan'le olo hoe fitra moa nandrava ny didy folo ny zanany ve de andrava ny didy folo zavatra ny meny dadany ve de ho ravany dadany zanany valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny misy 66-3 hoe tsy azo atao tsao mitondra fanaty foana zany ny fisorohana dikan'izany avo foana fisorohana vadika mpanododolo ny israely any adalany zay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty de mitandrema didy folo fa dada malaya iava mihitsy kely efa nanapotika ny voalohany zay ary ny confirme ny so ato amin'ny efesiana 2:15 samy namonony an'io didy folo io sy lalana mose teo minazy fitsabiny raha vatakelaky izy teo zay parenthèse ray moa izy zany fa tsy any ny tena zezetsika fo meko iny vampafantaranao an'ila rehetra hoe miverenany ny ahosoa fa ino anareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io
afatsy ho anareo zanampinareo amina didikolo io gazainao amin'ny osoa fa tena ny fitahanany ianareo e Power off. no bozina ianareo mizatra menimena be ny telefonareo mba tsy lefokely tsy toizao tiany ny teny rehefa nodikany nodikany zanak'isy rehetra zany osolana mose zany de tezitra amizay dafa iava de nampiariny amizay le teny roavo nareo zanake efa kitsika zay teny zay reo roana ono zanak'isy seraka ny bokiny ereketra ny bokiny Léviticus 26 a no koa mindrininy fa trentienga manizy ry diso Léviticus a aiza moa zany monoko amin'ny 30 Léviticus 26 a 30 a 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo Léviticus 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatiny sampinareo ho alan'ny fanaky anareo oravako ny tanànanareo ka ataolonao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka hotalanjona amin'izany ny fahavanareo zay bonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka sabatra entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànanareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalanomboka nandika ny vidiny dada iavady koa ny zanak'isy re efa nampitandremana foana tamin'ireo mpaminany reo ary zay tonga zao mamono le mpaminany tsy tia anarina tsy tia anarina ny zanak'isy re halanjareo zany anarina zany zany tsy nitiavana eny Eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay mananatranatra anazy mpamono an'Andriamanitra reo mpamono ny mpaminany Israely mpaminany raha ny dada iava zany mahatonga ny loza mahatsirafi namely any zareo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dada iavary zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asirianina efa namelany azy ny Asirianina namelany azy Babilonia tamin'ny ananany Nebokadnezara mpanjaka namelany zareo ny Medianina sy ny Persianina Medianina moa ny Iranianina dia ny Persianina ny Medianina ny Irakianina dia ny Persianina ny Iranianina amin'izao dia niditra ihany koa nina moa niditra taorina zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namely ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avelo kely fotsiny dia niditra koa Hitler namono any zareo nataony Hitler fahitao mihitsy 6 millions nisany juif maty ny Hitler fotsiny iny ny biby fafito hoe zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny amely ny Israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeur-ny Eoso tany amin'ny taona 2003 zay tsisy nino olona manomboka 2002 tany efa nisy fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavana zatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 no tany alohan'izay
zany ny zavatra nitsanga zany tany ataonay 1995 ny tonga zay faravanydidifolo zay tany zany nampianarina voalohany ary natonga ny ambassadeur-ny Eswatina niady tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo mpabararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao fotoana zao lasa ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo mpabararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiana io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany teniteny izy fa io ny sarika io za ihany io zany niatra zany ny fanampotenan'ny Israeliana tiako tenena ary dia voaloka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka teo io nefa dia namoaka fanambarandray ny taminany fa averenonareo amin'ny taninareo dia nandraiky efa kitsika izay teny izay raka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa tsirona izy tiako hoe tena kely teny Ezekiela ty aloha nareo eo mandehandeha kely makatemy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ojerevatsika hoe Ezekiela 37 rehefa vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy taninareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroka izy voaroka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana azao tontolo zao sany faritany satria be dia be ny nanafitafika anazy tao dia rava zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay naleha zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny Israeliana zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitra ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alohatany izy zara roa ndray Israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika ray natao hoe tarika Israeliana nitavaratra angambany izy izy deso dia ny tarika anakay atao hoe Joda Israela tany avata dia tantaty-atsika angamba ny Joda tsy dia important ohatran'izay ilay sariny zareo tamin'izany dia inona ny zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa nareo dia nyteny nefa ny dada iavavy hoe rehefa miverina zareo amin'ny fahavaboana io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizara roa intsony izy jereo zava-misy mpangana zara roa intsony ny Israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa tena manapaka ao noho ny amin'ny fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no fiana azy dia io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy amteny zao hitorangary tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra misy mafinao mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be ny teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho teny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho teny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy rehetrarehetra hoe ho teny aminareo samy mampiasa sainy raha teny ve ho roany raha teny ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozona tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any ireo maritaka manerana azy ao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao nyfanteny hoe ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekerana ataony tamin'ny Abrahama dia Abrahama ange tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina ilay zanak'Israely satria hoe
ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka le zany babon'ny arabo tao tamin'ny izy moa lay mpitarika ny Israely ny arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny Israela ny fivavahana silamo tamin'izany dia nanafika ny tanànan'ny Israeliana dia lasany zareo tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana dia izay ambonambony taona tafikany dia lasany zareo zay no natonga ny misy moskea ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga kokoa ny zareo silamo dia nitafiany tokoa ny Israeliana dia nasiany moskea eo amin'ny tokotany be ny tempolin'ny Jerosalema zava-dosany hoe zany sady zany ny Andriamanitra Abrahama ataonao mahalohany Andriamanitra silamo fa zava-dosany hoe zany sady zany hitantsika eo toy fa zany zavatra zany natoe miantsy ady amin'io iayavà io zao sady zao zay no tonga ny ambasadiorany Israely anampianty hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama iza ny tena anarany Andriamanitra Abrahama io fampianarana meko anareo re dia ny Andriamanitra tena ny Abrahama dia Iavà no anarany iayavà tsy mety amin'ny mihitsy io moskea mipetraka eo alohanan'io na dia rindrina azy aneo tsy mety aminy zay ny antony tsy maintsy androana tempolin'ny Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninandro zany tena ny fanonerana ny manomboka ahorona eny ny fanorenana ny fanorenana ny tempolin'ny Jerosalema zay tsy maintsy izy dia ho zava-doza mihitsy satria moskeny Omar no mipetraka eo moskeny arabo moskeny arabo anakoa ny moskea io zava-doza mihitsy zany no pirofo zany fa tena zava-doza nanjon'ny Israela satria eo amin'ny plasy ny tempolony zareo misy mitokotany be ny tempolo mihitsy no nandrenany silamo andeha moskea tena fanambarina be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy ka izay le tenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tetsy tany izy nakesiny dia nyroany ary rehefa nyroany avy any amin'izay dia naverina ary ity famerenana anazy ity no mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amin'izay izy nakesiny no amin'ilay teny avereno izy dia ny mpamerina anazy dia nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ireo vaketsika izay teny izay ary io ary le olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany amtaona plus 600 Israel zany ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa iny satria tanin'ny Israel daholo iny Jordanie any ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel dia ao amin'ny boky ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny antezeran'ny dada Iavà dia nyroany kanefa ny dada Iavà mitazona ny teniny dia tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitaranakoa no mandova an'ity tany ity ka lasa ny arabo le izy dia io le tsy ekeny dada Iavà fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo io le mahatonga le problème aveo Israel amin'izay amin'ny teny zao teny dada Iavà tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navitana mipetraka an'izao teny zao ka misy nahatohitra izy ny Andriamanitra navitana anao an'izao teny zao fa nisy nahatohitra ary izy ny mba Andriamanitra mba navitany teny tahaka zao ka tanteraka tsy misy eto amin'ity planeta tera ty misy sasany teny foko Maya inona tamin'ny teniny Maya mba tanteraka eto ny teniny Maya zany zay zaiko anareo tenin'ny Anunnaki zany extraterrestre Anunnaki reo anjelin'ny vadika reo no mamokamoka teny fahatany any dia inao ny olona anjelin'ny vadika reo Anunnaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devolo satanany Andriamanitra an'ireo porofon'izany le tamin'ny 2012 ngao tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo amin'ny 2012 fa ny ambasadiorany Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany nefa zareo dia naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP nino zany teto tamin'ny plan de la terre
fany ambasa teomaneo Israel dia no teny hoe tsy misy zany tsy existe zany foana tsy misy akory nefa de ny olona fa nanateny ary magagana ny olona mpanota eny olo zareo zay ny magagana amin'ireo olombelo reto fa aminany mpanota eno nareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ny tsy mahay manota tsy no nareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto am'ty planeta terre ty nefa ny hoe ny devoly a ny mpanota de avy any amin'ny devoly zany hoe ny tenina devoly zany ny tianareo en'olo asakasaky nareo foana e no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy reny ao ilay zanak'isy reny oe Jérémia 31 31:10 meno ny teniny avay nareo jentilisa io zany hoe nareo jentilisa rehetra de meno an'ty teny davay avaty izy ny afaka anohitra an'izao zany ny force ny dadanay zany dadanay Elia ava dadanay Elia ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra an'izao atany amorontsiraka ny lavitra etra zany taovy mairo ty teny ty ka ataovy hoe zay nampieliny Israely no aoko amango anazy indray a sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandrondriny ondriny zay ianareo etra zay nampielindreo Israely anareo avy irenareo amin'ny tany io voabaiko am'izay ny Amerikana mihitsy moa ko zay natao ny hoe Betsiosy savant Israeliana savant zany amin'ny fariny Amerika Russe reo manana daholo reo pays occidental nareo anisan'ny zany ary anglisy raha mana français mana ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadiana an-dry zareo satria tena be savant reto Israeliana reo zava misy zany ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo de ny Amerikanina mihitsy no aranamerina anazy tany amin'ny taona 1822 naveriny Amerikanina ny Israeliana tamy alalan'ny roplanina tamy alalan'ny sambo zareo tanina moa tam'izany tena izy nareo organisation du traité de l'Atlantique Nord ina teo OTAN izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo ny lohalarana ny Amerikanina ny anglisy ny français ary ny allemagne reo moa zany miaraka taty volina taty zany fa mbola misy koa ny espagnol mbola misy BDP zany mbola ao anaty groupe ny OTAN BDP zareo zay ny atatsika le hoe le 28 pays ngamy zay moa 29 fa zareo 27 eo ohatrany pays 27 ngamba zareo zao mizoatsika miteny zao reo fan leader de ny Amerikanina ny anglisy ny français reo tena numéro 1 de fa nampiny allemagne moa zany ireo namerina ny Israeliana tao amin'ny tany tamin'ny taona plus 1822 raha ny Amerikanina ho any voalohany de ny français de ny anglisy reo tena lohalarana reo ny allemagne raha mbola nivady de namono an'zareo ndray taty aoriana zava-nisy tsy ty Israeliana reo fa saingy anatin'ny groupe-ny OTAN moa de voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israeliana voabaiko izy tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israeliana zany tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany i George Bush Senior moa de tena navita nanafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980 c'est-à-dire 90 taloany angamba le sisy tadidiko navita nanafika ny izy moa Irak mihitsy tam'izay fotoa zay tsy lehibe daty tadidiko fa de rehefa fotsiny ko ohatran'izay izy io nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakiana fa satria le hoe mamono ny Israeliana atratraty teny ty hoe ambe mitaka
fiandry ondry ny ondry mpiandry ondry ny ondriny zay de voatery tsy maintsy miady am'izay mitady anao an'ny Israely any Andriamanitra izany navita ny teny eo zany ka tanteraka ny teny ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikana mizotsia amin'ny teny zao ary matahotra eo anoloany fa eriary no teny hoe tsy matanjaka izany fa ny tena matanjaka eo i Rosia no matanjaka eo ary anisan'ny nampomeny olana ao anatin'ny ina moa anatin'ny YouTube moa zany ary misy olona commentaire io le fampianary ianao tena olona tsy mahafantatsy n'inona olona vendra na olona dondona be zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy Amerikana zao hoe iza koa no resy Amerikana fa zareo no tranga io resy Amerikana reo tsy aresy Rosia zany hoe io tsy maresy Rosia zany io rehetra afarany de zay ny marina ny Andriamanitra no teny an'izay ary zay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresy Rosia zany io zany mitazona ny teny daholo toizatsika ny teny fa mbola mipimola izy zao de io tokoa ny Amerikana zay tsy marana tahaka any amin'ny Joe Biden ankehitriny de miaro ny Israely any anisan'izany koa mekamana risy ary na i Donald Trump zay tsotany izy amreo no président de efa samy teny fa mba hiaro ny Israely any nataony zany hoe voadidy daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israely any fa misy tsy tia Israely any ho avy eo tsika fa eto aloha ditatsika ny fataterany teny fa tena miambina ny Israely marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron zay efa manomboka efa tezitezitra koa satria io belile ataony Benjamin Netanyahu mitaraka Liban reko ny azony ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron efa io nefa fa miadiady aminay aloha tena raha be ny sary ty nefa reny baiko mandeha ambeny io de ny Amerikana moa tsy mety miady de tsy hita Macron zay atao satria le namany rehetra momba izy rehefa hitsovalanao sarotra zay le hoe problème-na géopolitique internationale zany de voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia de tsy maintsy manginy ianao tena izy zay kotratra le pression teniny dada Iava tsisy afaka miala ny teny dadakio e fa tsy mifantatra an'izany na reto am'ty zao tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ko anatin'io zavatra io de misy sasa de mirediredy am'le miaraka am' Jesosy de hoe tonga ny farany zao tontolo zao de resaky Israeliana sy ny anany resany ny fiafarany zao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany zatra resaka hafa zany mba zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany fa aza miazaka azy nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina zao diran'ny papa am'ty resaky ty zany zao de tena fahavoe tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo avenatsika ino any sady diso be zany tsy teny zany teny le mony daholo zany teny zany samy retiretina dala any tsisy marina ray any fa toetsika ny teny fa rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Israely Amerikana sy ny Frantsay sy ny Anglisy inona zavatra nitranga arabo no mipetraka atao ko eritreto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822 plus 600 jusqu'à 1822 1200 ane zareo no mipetraka teo ahoana ny fomba nibotanandreo tao niza rehefa navita mosquée tao Jerosalem mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerosalem io atao ahoana no manombotra any zareo satria raha ombotana ny arabo de miongotra ny mosquée tsy maintsy hoe solon'ny Israeliana le izy ko iza ny afaka anao an'ity sary ty fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehan'ny dada Iava nefa le Israeliana naverinao amin'ny tany ina problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka atao de zany mahatonga ny problème hitatsika eo mandraka andreo any ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana ny arabo tsy manaiky zay tohanany Irakiana zay mpiteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny reny ny mpiaro anazy reny mpiaro ny arabo palestiniana sy ny karazana zany vonoany Amerikana de ny Israeliana tady aka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be satria zao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo am'izay ny arabo
satria tena didiny besany zay mihitsy nongotana tao daholo ny arabo rehetrarehetra dia naverina amin'izay ny Israely any fa natanterana ny teny dada Iavasany marina noho ny amin'ny baikony tao amin'ny Abrahama hoe tantarana koa ty teny ty dia tsy misy averiny dada Iava io satria izay no mandriamanitra anazy dia tena niverina tonga ny Israely any mbola mavy ianao fa tsy dada Iava io ny Andriamanitra izy aminareo izay mandray any mbola samaly fa tsy Andriamanitra io Iava io Andriamanitra Abrahama io ary tsisy mahay an'izany histoire zany angenareo ajereo io teny niteraka problème entre ny Israely sy ny Arabo zany dia io rahantsika mahita io ny problème ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny Arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny Irakianina sy ny Iraniana ary ny Arabia Saodita zay tena Arabo tanteraka mihitsiny ary ny tena marina moa ny Silamo dia miainga avy any miainga avy amin'izareo Arabia Saodita ry zareo tena toe Silamo-tany ny originalina zany totality azy zany ka eo natehany zany sary rehetrarehetra zany aza dia izay no natonga ny tafeny Amerikanina ny Irakianina mba tsy hatonga anazy amin'ny Israelianina amin'izao indray aprisienina indray ny miankolaka Iranianina Israelianina hifandona amin'ny Iranianina izay ny sary misy anketiny satria efa tena lololony ny Israelianina moa zany dia efa midaroka mbola tsy akijanona izy ny Israelianina dia tsy mitsahatra midaroka ny izy moa daroka ny reto Arabo reto zazany zao ny daroana eo zao ny Libanais mbola tafiditra eny tamin'ny Israelianina any ambonimbony kelikely kokoa ny Syriana atao io any andrefandrefana ambonimbony kely eo izay indray moa Syrie tena misimisy ny Syrie ary tany Abrahama no ny vahiny io koa mbola nazy koa iny misy party anazy mihitsiny eo Libanais Syrianina zany anazy daholo zany Israeliana daholo zany fa reo izy zareo efa voaroka moa TIPD sy ny dada Eva dia voaroka dia tsy azo miferitsony ny tany fa naverina tao ihany izy dia io amin'izay no mahatonga ny Israely misetrasetra satria le tany any zareo tokony hiverina aminy fa izy efa lasa ny Arabo tsy tantsony renovarana azy na ny Amerikana tsy tantsony zay atao satria rehetra tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay mahatonga ny Arabo miteny Islamo hoe samy taranaky Abraham tsika izy moa miady ho taranaky Abraham amiresaka Ismaela nefany Ismaela zany tsy Arabo Egyptianina zany Ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy Egyptianina izy ary taranaky Egyptianina zareo amin'izay jarako teny any misy miady an'izany zava-mihitsy nefa tsy Arabo zany Ismaela ny dadany azy Abrahama fa ny mamany Egyptianina ary raha nanavady Ismaela aveo dia nomeny mamany vady Egyptianina zany hoe ny taranaky Ismaela zany tena Egyptianina daholo no tena izy satria ny vadiny koa Egyptianina mamany Egyptianina vadika Egyptianina izy dikan'izany Egyptianina zareo Ismaela fa tsy hoe koa ny Arabo Ismaela da misy ohatry misintona an'izany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsiny ny Arabo Silamo mafy fa Ismaela tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety hikambanana fa tsy Arabo Ismaela afaka jerevanareo bokyny Abrahama zany bokyny Israelianina ao amin'ny Sefer Torah fa ny Sefer Torah dia miteny mihitsiny fa Ismaela dia nanambady vehivavy Egyptianina ka nitanao zany Egyptianina daholo no dikan'izay mazava ho azy zany fa eo amin'izay sary zay zany tenako amintsika hoe miteraka olana amin'izay ny fivadian'ny Israelianina be tany ary olona be mahatsiravo na manakandroany dia amin'izao tsika miteny soa ny Israelianina arahan'ny OTAN Amerikanina Anglisy Frantsay ireo tena niambina azy araka ny baiko n'Andriamanitra hoe ambendro ireo ny miambina azy vo tsika miteny soa reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny indray mandeha ty ambadika aty fa miomany ianao ry Israelianina fa ho avy anapotika anao Rosia ity teny Jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany ho any izy io
fa nyteny endrika manaraka anay dia tatika tamin'ny taona moins 400 anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny tantara ty ndray hoe nivoaka indray ny teniny taminany fa ho avy Israel nafika ny ho avy Rosia nafika ny Israel izay indray ny lalàna napoka ny dada Iava dia satria ho avy Rosia nafika ny Israel dia sarany miaraka amin'ny Rosia satria tena manafika ny Israel mihitsy Rosia dia zareo avy any amin'ny farany avaratra no mahavakitsika izay satria dia tsy lava loatra ny fampianarana ty ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo vakitsika ny bokin'ny Ezekiela vanao amin'ny telopolo eo amin'ny 5:10 vakitsika Ezekiela 38:15 vakitsika amin'ny kondiny 14:15 zay et 16 diny 17 zay diny 18 eny aleoaloha amin'le positsika le fampiatsika sy ty manomboka 14 sy ny 15 sy ny 16 ty Ezekiela 38 dia 14 hatramin'ny 16 ho aminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevatsika rehefa avy eo izao no lazay ny avatompo no amin'izany avy itoeran'ny Israely oloko mandro fa izay izany dia tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany omenan'ny Israel ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitra ovaly dia olona marobe sy miaramila betsaka io hiakatra avy any amin'ny farany avaratra ianao amin'ny teny français io dia any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy fa zareo any Rosia zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny Windity zay hoe anatin'ny Windity fa misy soratra rehefa jeny ao avaratra dia misy soratra hoe pays de septentrion izy io le Windity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijereo nareo afaka mijereo amin'ny mapy sakoa nareo dia mety misy rehefa mipahatany amin'ny Rosia nareo mety atsotra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo no atao hoe farany avaratra zany ny septentrion zay dia ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingitra ovaly dia olona marobe sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao hameriny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano ary nantany any amparany ho tombo zany ary hoentiko hameriny tamiko ianao mbo ahafantarany firenena rehefa miseho masina hatreny ao amin'ny ataoko aminao rogoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena migadina ao anatin'ny farany mihitsika efa amarana azy zao dia hiakatra Rosia lay goga hojerevantsika hoe hameliny tany ny Israel izy ty goga ty andao vakitsika any amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra fampianarana mihitsy ny ataontsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty motenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifiany goga avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala ary maminaniny hamelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala mpanjakany Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy fa reto zareo kaiky Moscou ihany zany tena tenena zany hoe taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo ary lazay hoe moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitombo to amin'ny fahatony Rosia daholo ry zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io e ary ny dadabe ny Rosiana dia Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianarako zany hoe tena adaladala mihitsy ny Ukraine reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina any dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zavokely novina izy satria ny niforoana an'izany Rosiana zany voalohany dia atao Ukraine fa
avy eo moa zany saraka zay anao tonga anazy hoe misy ino moa russe de ino moa filaza anazy russe de Kiev fa ny russe de Kiev zany capitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena rusiana mihitsy ary taony origine zany Russie zany masaingy nisitaka moa zany Russie de lasa nakarery amin'ny faty Moscou iny zareo fa ny tena russe de io Kiev io ny tena russe ary zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Russie zany ty Russie io ny tena Russie tena izy ary io ny andeha nafika zany Russie zany ny andeha nafika Israeliana mazava ho azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Russie na ho tiana na tsy tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny sara zany hoe jereo tsara raha mahay historie hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire russianina reo fa ny originareo nke tao Kiev fa ny tena originareo nefa jereo ty Kiev adaladala hoe andeha ho an'ny Amerika dokodokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao démocratie de ito koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Russiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sa ary ny Amerikana moa de hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavaka any nefa de mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony angenao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa teny Elias teny dada Iavasy ao soa ka ataovy hoe zao lazay ny avato andiny fatelo izy kila 33 indro avy amilanao ary boka mpanjakan'ireo sisy mesetika tobato ary hitarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra eny soavaly sy ny pitaingitsovaly samy mitafy marevaka izy rehetra de olona maro be mitondra apinga lehibe sy apinga kely ary samy mitantsavatry zay ho avoaka kitaonao ina mahatonga Rusianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy de tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy ny Rusianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay niteneniny a ia raha hita zany ake tsy de zao fampianarana zao ke tany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona ny kasety zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona ny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa zany novoany zao teny zao de zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Russie zany zata firena voavy potika zany satria potika ny Russie tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy le président Boris Eltsine président Russiana izy no tarika ny état russe voalohany zany de fandiby tamin'ny Dmitri Medvedev angamba zay teoriana de niditra am'izay Vladimir Poutine am'izao tsika miteny zao io zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev iny nanapotika ny fanjakana Rusiana tamin'izany de niditra Boris Eltsine de teo de miasany teo Medvedev mihitsy angamba izay de nisy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine am'izay tavela zao zany ny sary misy tao Russie de io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'le hoe vovo mafy be tao am'le nanjoana azy teo de mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ty de ao Russie ary ny anarany de Xena zay no mahatonga anareo mamilamy Xena iny amin'ny tomobilinareo zava misy zany teneniko zany raha mahafantatra amin'ny président Poutine nareo fa misy any zany sary teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina am'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao de anao sahirana koa mianao zany aza mikarika zavatra tsy zaka amin'ny lohanareo fa tsy mety
fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy ary tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady dia rava daholo zay hitahitany de tonga koa nefa ny fiamparama ka ohatranareo olombelona ihany io raha maty any mateza ravana ary faty any valeo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no matao re taritana mivalany rano fa iny le olana avy miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israely inona sary misy nefa ny ankety Israel zao tsika miteny zao a de efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao no teneniny dada Iava Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazeko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny kirisianina teo ny iza 5 miaraka aminao ara ny persiana miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana de Iran zao tsika miteny zao io iranianina profony zany androany zao nareo raha ohatra ka manaraka vaovao safatahira fanandresaka raha nanaraka vaovao nareo tandroany de nahita an'izao fanambarana zao nareo fa Andriamanitra président Rosianina Poutine de no fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iranianina de zay anampiny iranianina tahaka ny anampiny amerikana ny israelianina ozy izy zay koa anampiny izy iranianina izany hoe mivaky loha zao tsary zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique araka 90% ny arme atomique de ao amizareo anakoa de ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana neny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana neny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky le ady am'ty taninareo tiky raha izo sady nefa ny de nazaiko anareo fa tena miteraka korotany io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidy mihitsy ny ramizovevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany mampianarana zany fa de réalisation ny ty teneko ty de juste manazava aminareo amin'izy ary iny hoe ary ty miaraka aminao ny persianina fa amin'ny 2003 ny teny Iran zany desany zany nefa tamin'izany fotoana zany de mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vo avovoana ratra tamin'le ina moa tamin'le napotika l'URSS mbola tsisy force izy tam'izany mbola malemibotaka le Rosia tam'izany tsy misy irany amin'ny iranianina zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany ary de efa nahazo baiko ny iranianina tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoandre nahazo baiko ny iranianina hoe atao fitaovam-piadinanao de iny ny iranianina nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikanina ny rambanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Iava sy Joshua hoe andano atao fitaovam-piadinanao iranianina manana bomba nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny fa navita bomby izy navita mihitsy ny zany iranianina zany avara amin'ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vita nitohanan'ny président Poutine reo teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga Poutine salotiny veny hoe kitikiteo io raha tsy miady tsika izy Poutine bombany kosa ny veniko kitikitianao teknolojia rosiana io no an'io bombany iraniana io zay no mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone drone fata satria contrepartie le nanampy rosiana anazy de manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iranianina ohatran'izany io sary io sary mandeha ny le sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le mato Poutine omaly marina tsy afaky mary zay de anohana ny iranianina karaha misy mikititika anazy de ho avy zay kanefa ny tena mafy ny soatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iranianina sy ny rosianina dikan'izany mipetra tsara ianao ry israelianina fa tena potika miareo amin'ny fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikanina zany satria maninona
tsy afaka miady an'io teny dada iavana izy ary voabaiko hoe ambininy israely any voabaiko ane izy ka raha dada iavana teny retonay no miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy mangina ny israeliana orina kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israeliana tsy maintsy mangina ianao baiko ny Eliaza any avy any amin'ny dada iavasy ao soa tindriko tsara baiko ny Eliaza avy any amin'ny dada iavasy ao soa fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy daoary miaraka aminao zany rosianina ny iranianina ny etiopianina jereo ny etiopia fa miaraka amin'ny isanao ny etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosianina nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa no matanjaka no rosianina tena mba fanambaniana kosa zany force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine be deabe dia ahoana moa mampatanjaka ny sinina aminareo ary sinina zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy a saingy miara-miasa amin'ny rosianina kosa izy a araka ny apocalypse 16 ina zany a teknisianina fa tena tapaka ny internet rdv soa malagasy tapaka mba tokony jerevana kely miaraka amin'reto rosiana reto zany etiopiana tam'izany tena malemy kely tena kozatona tam'izany 2003 zany eo ary voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina de iverantsika mahita eny sary mihitsy ary ny libianina raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny libianina miaro an'reto arabo palestinianina reto mihitsy zareo voandroany anga mijery izy diso a manao dia be ny libianina tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestinianina famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterany ten'Andriamanitra zao e samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanànakitogaroma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila reto dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny rosia daholo zany reo miomanaraka mitaovatsara ianao ary ianao sy ireo mombanao sy efa mivory eo aminao ary oeka anao no mpitarika azy lozika be hitarika am'izay rosy zareo ty brics ty zareo ny afrikanina tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny afrikanina tafaraka amin'ny rosia zareo ny firenena afrikanina efa misy 30 mahery zay fa lasa makany amin'ny rosia tafaraka amin'ny afrikanina de tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa de Libye sy zay moa Etiopia solotena ngereny fahitatsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le brics ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikanina sy taka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy isaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny foibe ny firenena amikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny e zay no toe ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny brics io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany no menasina rehefa ny hoe efa miketika iranianina reo de nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra io zany de efa nalefa ny Poutine nandona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nalefany an'izao efa nalefany any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy nalefa ny tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 efa nalefany any tena efa miratsiny sa fataterany tenin'Andriamanitra dao zao hitatsika voamarotsika io izy zao nanapofa iaraka iranianina sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur-ny Ocean Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mo ny teny efa nandy zareo ny afrikanina fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihina izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy
io le biby ty. Voilà la bête, c'est Russie qui est la bête. The beast is Russia. La bête est la Russie. Zava-doza nge ty miandry tatao ty. Zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona. An'izay ty zatratranga ty, ary zay tsy manaraka any antsony ny bomba andeha. Zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindamina kely ny bomba fa efa mandeha io efa manakaiky io mba tsy lazako hoe efa hipoaka. Zay dia mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha. Mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha hoe azo. Zany azao mbola mampiasa mafy ny loka mihitsy hoe ahoana reny amonjena an'ireto olombelona tsy mety miheno reto. Sady be loha mafy loha tsy mivaky loha. Zay ny tokana hoe tena tokony mba hazina kely le mandeha loha bomba bomba nucléaire dia mba hitany hoe tonga saina amin'izay rehetra. Hoe tena marina ty teny ty. Rehefa afaka andro maro dia hotadiavana ianao raha mbe any aparany. Rehefa tonga samy para dia hokaroana amin'izay no avianao aty. Ary tonga izay hikaroka anao ry goga. Eliany lehibe an'izany. Amokanao tao. Amin'ny fomba manao any, vitanareo ihany ianareo eny tsy te hihaino izay niteneniko anareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoire an'izany Elia zany ny tena marina. Jereo toy ny fantanterahany teny Andriamanitra izy mba navitana anao an'izao. Ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny izao mba mitsangana kely raha mba navitana zay hoe lazareo fa Andriamanitra nareo any mba ataovy mitsangana manao an'izao teny izao dia toery io teny io. Fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao zao nampitondrainy any Elia. Satria izaho amin'izay manao zavatra mihitsipiny hoe izao ny mpandehany. Kereto zany tsika dia mahita hoe amin'ny andro farany dia ho tonga izao sary izao. Zaho vao tena fa miditra ny andro farany io amin'izay mikotana daholo ny zava-drehetra. Satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra amin'izay zao Russie izay nalemy tany amin'ny 2003 zany. Saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby. Ianao no tena biby farany indrindra amin'ilay biby fahavalo voalaza ny boky l'Apocalypse. Tsangana izy izao satria efa niteny ela hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana miakatra amin'izay Russie teny izy miaraka izy ny iraniana miaraka izy sy ny sinoa. Satria ny boky ny Apocalypse 16 dia milaza mihitsy fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny sinoa. Izy moa spesialista amin'ity fanamboarana lalana ity mihitsy zareo. Dia mazava ho azy Apocalypse 16 andininy eo amin'ny 16 eo koa fa manisy izy ty soa. Tena moa zany zay. Izy amin'olo le hoe andiny fa film izy le hoe Apocalypse 16:12. Apocalypse 16:12. Ary ny fahenana nampidina taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe dia ritra ny ranony hanamboarana lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-magelona zany ny sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro nge zareo tatsinanana nge dikan'izany. Zay no matokony hoe ny Inde sy ny sinoa tafaraka hiaraka daholo reo. Russie ny lehibe mitondra azy. Ho aiza izy ireo ao amin'ny 120. Ary mangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramageddon ireo. Io Aramageddon io zany atao hoe lohasan'ny Josaphat ao Israel io. Le hara tendrombohitra dia Mageddon na Megiddo. Tendrombohitra Megiddo izy ao Israel. Tany ngeda be malalaka be mihitsy izany tany zany. Mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka an'izany mihitsy. Raha ny angona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara dia teny an-tanina reny 1 million isan'ny olona teo. Dia ampitombo 200 fois amin'izay zany ny alehiben'io tamin'ny Aramageddon io. Fa mazaka 200 millions. Raha isan'ny olona voangona amin'izany ady zany araka ny boky ny Apocalypse 8 dia roa alina 20 000 fois 10 000 égale 200 millions. Anohany ny voangona eo ny zavaboary ifandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany. Dia taritiny goga mpanjakan'ny Rosia. Io sary mandeha daholo ny sary io. Izy ho any Andriamanitra navita ny teny ohatran'izao.
ary tanteraka am'izao vaninandritsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny boky ny apokalipsy izany ohatra tany amin'ny lan 0 tamin'ny lan 70 tany hoany lan 90 moa ary ny fanambarana zao sarina dia boky ny Ezekela zao tany amin'ny taona moins 400 tany hoany fa réalisé zao tsika miteny zao 2024 2400 nde zany réalisé ny teny. Mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abrahama? Mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany? Nareo izay nilaza fa biby galina papa ny biby ty zay efa niteny hoe aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota koa fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika ny ao nefa fahotana hitovizana ihany fa adysoa ny iarahana marina ihany dia nareo saminareo any zany teneko zany ameritreto am'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka io teny jireo ny fiarahandreo sy dia hoy ny sasany hoe Russie Poutine za tamin'ny solelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane fa ivenareo fa moramora aminazy moa mahita an'io tany tenin'ny Ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy dia tsy hitany zay to voloana malemy tsy voloana mamono tsy tany mihitsy ilaovana le dadabe ary mahatonga azy menimeniny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao zao iny ny rahanareo amakany amin'ny OTAN fa ny adalany Zelensky io tena adalany présidentka iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa dia tsy fa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa dia tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le to hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny teniny fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany na to hoe dadany Elia iavana anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha mitetia tany fa Andriamanitra milantilanta izy dia Andriamanitra izy any aminay any ary Andriamanitra Jehosoa izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy dia ny enjely tsy omby an'alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka iavana ka izany telitra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho atao vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata dia arata zay etra mivesatra anazy mety hoe mivesatra zany dia lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy mety hoe mivesatra moa zany dia mibata sady mametraka eta mavesatra eo ny lohany koa double sens zany any hevitra anankiray. Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka toy ny andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny amaramaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariosy no nahatongava ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe sy indrindra tamin'ny razonareo iavà koa lazao aminy hoe zao ary no lazay ny iavà tompony maro miverena amika ianareo iavà tompony maro dia mba hiverinao aminareo kosa ho iavà tompony maro fa re Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay e zavatra hafa neny vakiko zafady le olona fakay moa ny vakiko teo Zakaria 12 1 2 3 teny famanina avy tamin'ny avà sy amin'ny Israely hoe iavà zay mamelatra ny lanitra sy manao ny faminany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iavà ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandeha fa ny Andriamanitra Abrahama dia milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io dia tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao dia ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny dia ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny dia tady io fianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao dia misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io mitezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao amin'ity adalana mbola be famalina ty fa fotsy io fanahinao io
tsy misy fantatranao aby nge zao teny zao e na ny fanafana faotana raha tsy nenanao fa ienanay zany akehitriny de mbola hiavina ihany enao ozany hoe ry Eliamasatorina so ahoana ary zay na zay nao fa mitamintamy ka tena mitamintamy koa tsy efa famonjeny efa omena reo hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve enao fa raha volay miliara zao natoroko teo aminao fa tsy mitapy anao fa nenjenao koa zany nefa mbola lava vola zany ange le olona miverina voly fa ny zatany meko anao fiainana mandrakizeo anao tena mba vonjeo re nefa na tsy haiko tsony miteny aminareo zay zay hoe tonga saina indro izao anao any Jerosalema kapoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina kapoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina ny kasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany ohatry reny koa voakapoko reny de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky e fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairanao any Jerosalema ho avy ny anaovana fairanao any Jerosalema miomany ianareo ry Israely any miomany ianareo ry Israely any rehefa mampitandrina anareo ny ambassadeur-ny Joshua Elia miomana ianareo ry Israely any fa tonga ny andro anaovana fairanao anareo am'izay efa tany amy 2003 daholo tony nampianarana anareo mahay an'izany daholo ny olona zay nen'ny fampianarana tao Madagasikara manirana ny Madagasikara na eny daholo noho ny am'le nosy andro ny lalàna de zay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy le nosy Madagasikara ary am'izany Jerosalema de ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema mikorotana mihitsy ange zao tontolo zao mity Jerosalema ty zao mikorotana amin'ny Israel mihitsy tsy hita mihitsy anaovana ny Israel ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany de mibodo an'le tany izy nefa izy am'io mpanota izy am'io namono any Joshua mpanota tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana faolo-tany olona mpanota reo mibodo reo miverina amin'ny tany reo de mila de aman'olona reo mpanota reo fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala de tsy maintsy mandeha na de mpanota azy taka Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny Dadaiava nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka igla mihitsy netra tamin'ny teny endana makany Israela de tafio ny Israela lazain'ny Dadaiava malalako fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sambo fa rehefa ampiasainy de ataony mpanompo zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny de mandeha daholo na de voly aza rehefa irany de tsy maintsy mandeha zay mampanamboatra azy ko tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa Dadaiava io no mibaiko e zany ny atao hoe dadany Eliara tsisy mahay rehefa mibaiko de tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao ninina mihitsy izy zay natonga nam'teny hoe mba mitsangana re zay Andriamanitra nareo rehetra rehetra any ka alefa azy mba himpandona am'izao teny mandeha zao alefa azy mba ho hitatsika fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona tsony ary tsy maintsy tonga ny point final io ary izy io ataoko ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena miteraka problème amin'ny frantsay amin'ny anglisy amin'ny amerikana vaky lo mihitsy reo problème hatrany amin'ny rosiana ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakana problème manerantany hatrany amin'ny sinoa problème zao tontolo zao mihitsy ny sany israeliana zany satria le ady miteraka problème am'le firenena lasa me mahantra me mikorotany me mipoka dao zay tsy tokony hipoka rehetra kira tsy fikorotanana manderatany fikorotana ngeny afarana izy zay le aratra de aratra zay rehetra mivesatra azy ho ataoko vato mavesatra ary zay rehetra mivesatra anazy de aratra izy moa zao manometa mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana ny Amerikana mihitsy zao lasa fatra zany problème zany zao io tena Andriamanitra hoe aratra de aratra zay mivesatra azy lovaka etsika amin'ny teny frantsay indray izy ty oui à ce moment-là je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy
tout ce qui voudront la soulever se blesse ianao azy rehetra mivetsatra anazy dia ratsy zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany a dia maratsy tout ce qui voudront la soulever se blesse ianao zay rehetra te hampisandratra anazy dia maratsy ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada iavamisy ake miady am'ireo tezitra am'ireo ianao tsy mety amin'ny dada iavangy ireo ka zay rehetra te hampiakatra anazy no hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy mba hampiakatra anazy dia maratra zay manao an'izay ny amerikana mihitsy zao mponao an'izany mezaka mibata anazy ny amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto ny amerikana nge manao an'izany dia zao teny dadanay iaia aminao ry amerikana tsy fantatra zao présidentareo aratra nareo ka nareo dia tsy mety maratra na tena na tsy tiana fa teny mandeha io ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry amerikana ry anglisy ry frantsay ry italiana ry alemaintsika ao anatin'io tany nadaolo mantsy zany zao tsika miteny zao tariky biby rehetrarehetra zany tsisy afaka mihetsika tsony nareo andro ny fiafaranareo zao c'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville pareil mihitsy ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony amerikana anareo satria mibata anareo ny amerikana dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny amerikana dia ratra reo ny amerikana ary zao tontolo zao avy amely anao ry israeliana tena ny adalany amerikana daholo mahatonga n'ity zavatra ty ory amerikana raha mahafantatra anao ty zavatra ty a janony ianao mikarevany impiry any teny taminareo zany efa nampianatra tao anaty teo ady lehibe farany ty miakatra ty ary aratra dia aratra ny amerikana vovona reo amerikana vava moa nataonareo taminatao anatin'ny youtube atao hitatsika eo ny tono a andeha fasako tenareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia miverina mijendena efa ampianarana fa saingy tsisy namady moa nareo hitatsika ny toyny jereo ny adiny ukrainiana sy ny rosiana angamo tsy efa miaramena zao nareo ry amerikana teny dada iavangy tsy azy nareo lavina mihitsy dia maratsy nareo ary tena maratsy nareo tamin'ny 2007 ny ambassadeur-neo israeliana no teny zany hoe aratsy nareo amerikana dia votokoa ianareo rehefa avy eo io nareo lay tsy manam-bola intsony profon'izany problema manjoanareo vola lefa makany ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao zava-misy taona nge zany teneko zany hoe tsy hoe tsy fitiavana ho azy o teniko zao fa tena fitiavana fa manome conseil ho azy za hoe mba miverena amin'ny dada iava daholo am'izay fa teniny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny fa tsy tonga saina mihitsy ny fenareo ary miteny amin'le monsieur manatsy any rehetrarehetra hoe fotoana iverenareo amin'ny dada iava zao oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io andriamanitra marina io nareo ny diso andriamanitra any dia manambany an'andriamanitra nareo fa raha tafaraka amin'ny andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo zareo nanaovan'ny israeliana fafahiny no zany tena mamerina miteny aminareo a andro ny fiverenana zao a miverenanareo amin'ny dada iava sosoa am'izay fa tena miatrika io teny tsy maintsy potika ny amerikana na hoteny na tsy hoteny tsy maintsy potika izy tsy maintsy rava izy io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e ho avy ny fijanareo ry amerikana mimaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany tonga aminareo zany ry anglisy ry frantsay ry otanina rehetrarehetra jany nareo tianareo mihitsy ny mibata israel io zao vonareo ary nareo israeliana ho avy amely anareo so tontolo zao izy so tontolo zao mihitsy nge ny amely anareo fa tsy izy saingy am'izany fotoana zany hitady ny aiavasy eo so am'izay nareo satria nareo vo tena hitady an'le ny volonareo teo amin'ny azy fijaliny nareo ity ny zandry ny ty miteny aminareo ty zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planan'io andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony dia efa hitan'ny masonareo ve zany dia mbola sy tonga sainareo misy ny sasany hoe zay koa nge tsy manota intsony zay raha mivavakindimy isan'andro zany sasany fa maninona mbola mibebaka any efa tonga ny andro anankiray maninona mivavaka foana mba hibebaka foana ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 50 ny sasany iny ty
nga ny Andriamanitra Abrahama miteny hoe manambadiana no tramray. Ny Andriamanitra Abrahama dia niteny tamin'ilay mpaminany farany hoe aza manota intsony, zay ny teny. Ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota, ahoana ianao amin'izany? Aza mba miteny izay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova ilay anarany hoe iavao lasa nivadika zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay. Zay ny fiafaran'ny teny endry mahita lozaka mery dia dala malosika avo. Rary sotsika etra sambo tainao soany amin'izany teny meko izany ary sambo tonga saina. Samy tonga saina satria efa tongotra ny fotoana. Efa akaiky dia akaiky ny fanam-potena anareo, akaiky. Efa miaratsy be ny sary mandeha. Zao ny Ukrainiana efa rava ary. Ary io tsy maintsy rava, Ukraina tsy maintsy miverina andreo io na tena na tsy tena. Ary lasin'ireo Ukraina miverina amin'ireo sy fa adala mamono olona fotsiny amin'ny tsy amin'ny lantiny. Mampifaly devoly fotsiny. Devoly nge faly amin'io mamono olona io. Tena mampareny mihitsy. Fitaitra mihitsy ilay président maneran-tany mampiady olona fotsiny. Inona ny antony? Zao ny antony. Ka contrat amin'ny devoly io. Tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona. Zany mahatonga ireo tsy mivaky rony izay maty zany. Tsy arian'ny président zany. Ka contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo ho anjareo ny rano. Le devoly tsy maintsy misotro rano. Dia zany mahatonga ireo tsy mivaky rony izay olona maty eo. Alamy fotsiny. Tsy taitra mihitsy ilay président américain tandry amin'ilay be loatra ilay maty fô zay. Ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy ilay faty hoe fô zay efa be loatra. Ianao hoe mahafantatra eo be ny maty tsy efa mitokony teny hoe aza miady fa ho be ny maty. Tsy afantaranao zany. Be amin'izay ny maty aza miady soa fa efa be ny maty. Voky ve zany le devoly ve amin'izany hevitra zany ve? Parelo engeny izy toe-tsaina anan'ny filompera eto ambony tany hoe ampidiny ny olona. Maty amin'izay ny olona dia tsy taitra ndray zareo tena oka efa be ny maty. Zany zany tena milaza mihitsy hoe ny rana zany zareo amono olona dia efa afa-po amin'izay le niraka anazy dia oka efa be ny maty. Henoko izany teny zany, tena henoko izany teny ary nahita an'izay phrase zay mihitsy hoe oka efa be loatra ny maty. Tena hoe zay ary ny président maneran-tany mampiadipiady ireo tovy daholo reo. Zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny Eosoa fa aza manaikitra tsy mbola afaka miverina. Tena tsoko daholo nareo tena oka izay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy na tena mitenareo tena fitaovana ampiarahana ny devoly mamono olona fotsiny nareo tena vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny paosinareo dia maty amin'izay ny olona dia sy tena tena oka izay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo. Tena mampainareo izany fiteny zany efa dia misy zany fa lehibe zany. Le mpamorona le mpanamboatra anareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo tena mampahay. Ne moa dia tsy maintsy fanam-potena tsy maintsy anjonareo rehefa tsy mety henazao maro zao nareo dia tsy maintsy hompotena na io na tena tsy tena. Fa mialohan'izao fanam-potena efa anjonareo zao dia zay no mahatonga na miantso hoe verena ty amin'ny Eosoa. Fa mandeha io teny fanam-potena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy tia. Biby tsy maintsy miakatra ny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao io ny Israely. Tonga matsy ny farany. Ny endry mahita lozaka mery ny adala malosika avo. Amin'ny andro farany no tonga izany teny zany. Tsy ho izay raha tsika mahita. Miditra tanteraka ny famaranana zao. Fa enga anie mba ianareo izay mandray ana amin'ity indray mitoraka ty mba hitodika anareo e. Mameno ny teny ely anareo fa tena maty eny eo anareo. Zao nge ny zaka efa hita amin'ny maso hoe dia mbo tsy tonga saina ihany ve nareo? Asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy. Maiza miaina, maiza miverina, vavakitsika. Dada malay avao, voninahitra no mandrakizay. Ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany. Fa natsoko tamin'izao teny izao dia naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mba tonga saina. Fa lasa fitaovana dia mono daholo ny zavatra rehetra amin'ity tany ity. Fa mihitsy ilay tsy hisy ianareo mihinana ranon'olona fotsiny mihinana aina. Ary rehetra zany dia mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dia be ny olona maty. Ny olona matiny dia mihinana aina be dia be izy dia iverina fa afa-pamiady aminao ireo. Eosoa tena tsisy saina.
tsy saina mihitsy io fa le olona tsy tonga saina eo soa zany mahatonga ny ilay mangataka aminao hoe mataovy tonga saina dolo am'izay reny ny olona eo soa sy tata Mariaka mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina io tompy io nataonao mihitsy n'ilay saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinge ny teny mamonjy anareo tata Iavasy eo soa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanta misy anao ianao tokony io lanta io tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao forcé an'izany pia moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona reo sy hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana reo ka miverina fono efa tsisy ninny eo ampelantanantsony izy fa hiatrika anao zay tata Iavasy zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona tata Iavasy raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonoiny le tsisy sain'ireo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa de tena ararotina de manaraka zany mahatonga ny elia mangataka tata Iavasy fonjeo ny olona mba voafonjy any ka tena maditra izy tena maditra somary filoza izy tsy te alala izy sady tsy te hiaino izy anazy ny azy any fa ianao dia ianao reo sisa mavita mamerina ny sain'ny olona tata Iavasy tsy ao soa malala avy ireny no sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao fefa atomotra loatra ny farany efa hifarana ny farany tena izy fonjeo ny olona tata Iavasy fonjeo ny olona zany ny fangatahany Elia aminao fonjeo ny olona eo saina izy hitodika ho any aminao eo saina izy hiverany aminao tata Iavasy hamonjy ny fanahany satria ianao no nanome le fanahy zay mametraka ny fanahin'ny olona ao anatiny ozy ny teninao ianao no nametraka an'io tao ary rehefa miala io dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina le fanahy tsy misy fanahy-panota zany ka voavonjy ho any aminao zany fatra dia mitsipy eny amin'ny elo daholo ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra afo mihitsy zany mahatonga ny Elia mangataka hoe apio Elia manavitra o apio Elia ary mio saina sy koendrena mba ahikariko an'le olona hiverinao any aminao tata Iavasy voninahitro nao mandrakizay dia maneho ny voninahitro any amin'ny teny mba tsy ho tafaverinay mihitsy zay teny zay raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy mba hibebaka izy ka ho tsinanaka vovonjy tata Iavasy tsotra betsaka anao zany fa tena mihaino teny tenao ary mbola hiaino ray ianao ary tena hiaino zay ambarako ianao satria avy any aminao daholo reny amin'ny anaranao Iehosoa samy vavaka rehetra zany any amin'ny tata malalako Iavasy halleloia amen dia izay ny fiarahantsika indray tamin'io dia raha sotsika samy teny soa amin'ny fiarahantsika amin'izao mandray ary nozy efa resy lahatra misorata anarana mibatisa amin'ny WhatsApp io plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izay lavitra be moa le telenay kely be ty moa zany lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy zay zany no tondareo mandrohata anarana amin'ny WhatsApp io aveko tsara plus 261 32 86 663 98 aveko farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo zay menao radio internet mahatonga nanteniny zay fa dia malaso otriketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho ambatisa mandrohata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution no mihitsy ntsony io e zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamazay teklisy zany fampianarana anankiray io aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 da dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana kosa mba ataoko tsara malagasy manana olana amin'ny leviteny fa ny hafa firenena mety manana olana fa raha malagasy maina dia mazava tsara ny tenina dia telefona aza ka miraso antsika samy tena soa
vao amin'ilay vahiny kosany a de ataovy tsara ny fandiana teny a mora isin'ny vahiny a iteny zany de ho amin'ny manaraka indray a tainao sy fandahoana